anareo hatrany ry havako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Nandeha araka ivavaka isika. Amin'izao maraina andro vaovao izao Tompo ao dia feno ravona ny fo sy ny saina mampananay. Midera anao ry Tompo fa ianao no loharan'ny zavatra rehetra. Misaotra ny amin'ity andro vaovao mianao anay ity indray. Tahio ny asa, ny fianarana, ny didy aman'andraikitra, tahio ny tsirairay avy, tahio ny isan-tokantrano, tahio ny firenena Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mampafantatra ny asan'ny Tompo ny soratra masina. Andeha ry havako ny Genesis toko voalohany, 1:12 sy ny 12 indray no vakiana amintsika ary amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany haniry ahitra sy anana mamoa ary hazo fihinam-boa izay mamoa, samy araka ny karazany avy ka manam-boa ao aminy eny ambonin'ny tany, dia nisy izany. Ary ny tany naniry ahitra sy anana mamoa samy araka ny karazany avy, ary hazo mamoa izay manam-boa ao aminy samy araka ny karazany avy, ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Amen. Ry havako, tsy tena manam-pahalalana aho ny amin'ny resaka hoe zavaboary, indrindra ny zava-maniry. Azo lazaina hoe ambany dia ambany ny fahalalako ny amin'ny antsoina hoe connaissance usuelle, satria izany ny fianarana an'ireny tamin'ny andronay efa lehibe tony izany. Nianatra nisafidy hanao ny taranja teknika aho, ka rehefa afaka BEPC ry havako dia tsy nianatra ny amin'ny resaka hoe zavaboary intsony izany. Dia izay no mahatonga an'ahy miteny hoe izaho izany tsy manana fahalalana tena hoe ampy amin'izany, fa izay mba hozaraiko eo amin'ity eto dia ilay hoe mampafantatra ny asan'ny Tompo ny soratra masina. Izay ary izay ihany. Izao ary ry havana rehefa mba nijery aho sy nandinika ny amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny zava-maniry, indrindra satria izay no resahana eto: anana, ahitra, hazo, izany no hitantsika eto. Dia na dia niteny azy Andriamanitra hoe aoka ny tany haniry ahitra sy anana mamoa, dia voalohany, tsy ny tany rehetra no mety ambolena karaoty ohatra. Tsy maniry any amin'ny faritra atsinanan'ny nosy mihitsy ny karaoty, fa tena tsy maintsy eo amin'ny faritra izay ahitantsika azy dia ny afovoan-tany, indrindra fa ireny Antsirabe sy ny tahak'izany ireny. Misy izany toe-tany, misy karazana tany, ary misy toetr'andro mety amin'ny zava-maniry tsirairay avy. Fandaminan'Andriamanitra daholo izany mba hahasoa sy hahatsara antsika olombelona mihinana azy. Faharoa, misy fotoanany ny famoazany tsy dia misy izany. Eny misy ihany angamba ny atao hoe mamoa isan-taona, mamoa isam-bolana, tsy fantatro aloha, fa raha resaka voa dia matetika misy vanim-potoanany daholo. Ohatra, ny letisia izany dia iny amin'ny tapaky ny Novambra mihoatra iny izy, iny no tena fitazana azy, ary amin'iny izy ny tena tsara mihitsy. Fa ianao izany tsy ahita letisia mihitsy raha any amin'ny tanin-drazantsika any Madagasikara ny volana May ohatra. Nataon'Andriamanitra daholo izany ho amin'ny tombotsoantsika olombelona mihinana azy. Fahatelo, rehefa alina dia mahagaga fa matory ny zavaboary, ary anisan'izany ny zava-maniry. Tsy misy mibaiko, tsy misy miteny hoe ndao atory, fa dia hitanao mihitsy ireny fa dia mitony daholo ary dia matory daholo izy ireo. Fahaefatra, ny zava-maniry koa, indrindra ny hazo, dia mamoaka gaz karbonika amin'ny alina, fa mamoaka oksizena kosa izy amin'ny andro. Izany dia natao ho amin'ny tombotsoan'ny atao hoe ny zavaboary manan'aina rehetra, ny biby, ary indrindra sika olombelona. Ary ny Malagasy dia nanao hoe raok'andro ny zava-maniry atao fanafody, satria amin'ny andro no hakana azy fa tsy amin'ny alina. Raha tiana ho feno ireo hasina entina manasitrana ao anatiny. Izany rehetra izany ry havana no hoe tena lehibe tokoa ny asan'Andriamanitra, ary voalaza ny soratra masina eto izany ary hitantsika indrindra amin'ireo zava-maniry dia ny anana, ny ahitra, ny hazo, samy araka ny karazany avy, araka ny nambara teo. Ny zava-dehibe amintsika dia ny misaotra ny Tompo, ny midera sy mankalaza azy, fa nataony ireny, nomeny ireny mba ho amin'ny tombotsoantsika olombelona, ary indrindra manambara ny asany hita masontsika izao. Amen. Bavaka ary sika dia misaotra anao izay Tompo fa nomenao ary.
ny zavaboary, indrindra ny anana, ny ahitra, ny hazo, mba ho amin'ny tombontsoa ahasoanay olombelona. De misaotra Tompo. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.